Anja no anarako iresaka amintsika ny vazo miteny sehatra iray ahafahana mianoka tantara. Vanim-potoana mampifono fitiavan'ny tanora tantara ny vanim-potoana ankehitriny. Manam-pirofy izany ady hevitra sy ny resabe tatoato momba ny tantara eny amin'ny tambazotra sosialy. Zary liana amin'ny tantara ny tanora. Maro ireo fitaovana azahoana mahalala ny tantara, ny boky sy ireo karazana tahiry. Tsy azo amevana anefa ny mozika izay singa lehibe mirakitra ny lasa ihany koa. Nosafidiana ny vazo miteny noho izy akaiky ny tanora sy mora raisina. Manan-karena izy ireny amin'ny fitany fanazavan'i tany aloha. Azo heverina izany fa sehatra ahafahana mianoka ny tantara ny vazo miteny. Vazo sy mpanakanto vitsivitsy no safiditsika ilazana fa manan-danja ny vazo miteny ahafantarana ny tantara. Raha tsy handeha lavitra isika fa iresaka ny repoblika faharoa izay repoblika sosialista nanjaka nandritra io fotoana io ny sivana ka tamin'ny alalan'ny ireny ireny no nanehoan'ireo mpanakanto ny zavatra tsy nety sy ireo tranga hafa nisy teto amin'ny firenena. Raisintsika ohatra ny hira nitarika lolo sy ny tariny Marika Tsoa izay mitantara ny fiainan'ny ankizy nandritra ny repoblika faharoa sy ny olana ara-tsosialy nisy tamin'izany. Hoy izy ireo, niova ny ankizy ankehitriny, foazina lohany amin'ny 5, mianatra kilalao vao, mandahatra aro kely eny ambaravarany birao fokontany ireny. Eto ny tranga dia vokatry ny krizy ara-toe-karena ka dia voatery ireo ankizy milahatra vary sy PPN teny amin'ny fokontany. Rehefa nirosona kany amin'ny fahalalana ny firenena ny taona 1970 ka hatramin'ny 1970 dia irena matrapatraka ihany kory sareraka namelively ny fitondran'ny filoratsiraka. Tsy afa-misaraka amin'ny tantaran'ny firenena ny vazo miteny ary mety ihany koa ho mozika pitolomana izy tahaka ny nataon'ny tarika mahaleo izay nikaly ny hira hoe matoa izahay manao grevy nandritra ny taona 2070. Matoa izahay manao grevy tsy adalàna sanatria fa hanehoana ny fandavanay tsy dondrona akory izahay na bado na tsy mba mahay fa manana ny idealinay tsy angina izahay raha tsy azonay ilay zavatra angatahinay. Mety ho mozika mpanoherana tahaka ny nataon'ny sareraka ao anaty meditation. Ny tanterahako indray mandefa azo atao tsisy fantatra elahy nomena fahefana afa-tsy 10% ninona karazan-draharaha. Koa amin'izao fotoana izao mampiverina indray ny fitiavan'ny tanora ny tantara sy ny fitiavana te hahalala ny lasa dia fitaovana iray ahafahana mameno banga amin'izany ny vazo miteny. Manan-karena i Madagasikara raha vazo miteny mitahiry ny lasa sy mirakitra ireo zava-nitranga teto amin'ny firenena. Mety ho vokatry ny aingam-panahin'ny mpanakanto ihany izy ireny anefa mety tena maneho ny zava-nitranga marina ka eo indrindra no ilana ireo fitaovana hafa tahaka ny boky sy ireo tahirin'ny gazety sy hafa ihany koa. Mino aho fa manomboka izao ianao rehefa mihaino ireny hira ireny dia ametraka fanontaniana hoe inona ny tantara ao ambadika izy ireny ka hitarika anao ahalala bebe kokoa ny zava-nisy.